Naneho ny heviny momba ny fampihavanana etin'ny FFKM ny ministra Narson Rafidimanana ho azy dia ilaina ny fiekekeloka avy amin'ny mpifanandrina rehetra ao anatin'izany fampihavanana izany. Tsara ny zavatra nataony zareo, tsy afaka mitenitsika hoe ratsy satria zay na iza mitondra hevitra ampihavana tsara fa tsika malagasy dia kristianina nizaniza zany mieloka fa nanao zavatra ratsy, mieloka fa nanao an'izao afaka mampiavana, nizaniza mitondra zany hevitra zany hoe andaotsika hiavana tsara dia tsara zany hoe tokony ny olona rehetra, tokony zay protagoniste rehetra manaiky zay nanaiky fa nanao heloka teto amin'ny firenena, manaiky fa nanao tsy nity teto amin'ny firenena, mahafinaritra fa aloha hoe apetraka amin'zareo, apetratsika amin'Andriamanitra ho iagna amin'ny fitenenana amela ny heloka tsika fa tsy tsika olombelona ny famela heloka fa ny Andriamanitra irery ihany mamela ny heloka.